nahagaga mihitsy fa efa tena tahaka ny azo antoka mihitsy hoe ho tena efa resy lahatra mihitsy le namana tamin'ny resantsika taminy. Tena efa tsy nahatentsony mihitsy izy fa dia efa nangena ena fotsiny teo tamin'ireny kanefa nahagaga no nefa tatoriana fa ohatra ny nenangatsika indray ka inona mahagaga anao amin'izany hoy le namana. Efa niasitsika nanao izay azo atao dia avy aloha indray hiasa ny tompo e. Tena marina tokoa izany hoy izy fa ny faharesena lahatra tsy midika fanekena. Ity firenena ity manaja amin'olona fa ny fonikosa lavitra ahy. Matio 10:25 Amen.